tontolo politika indray kosa nikaton'androany tamin'ny rombe foro lora atoandro ny fametrahana ny antota taratasy filatsako fidina ho mpikambana eo anivon'ny HCC ho an'ireo eo anivon'ny solombavambahoaka izany ho amin'ny rampitso no iroso amin'ny fifidianana rezirao. Olona roa no safidin'ireo solombavambahoaka rampitso amin'ireo kandida 20 voatazona hilatsaka mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay solotena ny antenimieram-pirenena. Androany maraina no nikatona ny fametrahana ny antota taratasy teny anivon'ny antenimieram-pirenena. Raha ny vaovao azo avy teo anivon'ny birao-maharotry ny antenimieram-pirenena dia ahitana mpitsara perinasa sy mpikambana ankehitriny eo anivon'ny fitsarana manokana amin'ny sahanana fifidianana na ny CES ireo kandida ka anisan'izany Andriamatoa Befroaka William, Ramatoa Peliarmanana Augustine Élysée, Andriamatoa Marcelin Zafniary, Andriamatoa Calvin Randriama Fanjary izay sekretera jeneraly ny antenimieram-pirenena ankehitriny. Fa manoloana an'izany ihany koa dia manana ny fomba fijeno ireo atoko sy vondrona politika eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Vondrona mampara zany androany no anapaka hoe anohana sa andokotra izy. Ny terme de référence moa efa hitantsika rehetra iny ikambana ny député rehetra sy ny malagasy rehetra angamba iny. Fa ho an'ny mampara manokana ary indrindra ho an'ny tenako manokana zavatra ngeza be tokony ho ananan'izay solotena ny antenimieram-pirenena eo anivon'ny HCC dia olona tena isolotena ny antenimieram-pirenena, mahafantatra ny tokantranon'ny antenimieram-pirenena ka afaka hiaro an'izany androm-panjakana izany eo anatrehany io androm-panjakana anankiray mpanao mpiaro an'i Madagasikara io zany. Ny candidat tokony hotrohanan'ny VPMMM dia reto ny VP tatakina amin'izay reto candidat ao. Voalohany indrindra aloha dia misy teny français manao an'ilay hoe à science égale c'est l'expérience qui fait la différence. Tsy azo adiny mihitsy fa ireo zany ny haute cour constitutionnelle na koa ny fitsarana lalam-pandrenana no mpiambina ny lalam-pandrenana, gardien de la constitution. Tsy azo anaovana avinany mihitsy io ary tena tokony hanajafantatra mihitsy ny antenimieram-pirenena amin'izay olona tolony. Ka nenay zany dia izay hoe izay olona manakanana traikefa teo amin'ny fitonana amin'ny raharam-pirenena sy teo amin'io lalam-pandrenana io. Iza moa zay eo amin'ny dia ny hoe reo manam-pahaizana izay nandalina momba ny lalàna mikasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny na koa ilay antsoina hoe publiciste. Aorian'ny antenimieram-pirenena dia andrasana ny fametrahana ny antenimieran-doha olona ahafahana mameno ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana.